Dia nijerentsika manaraka Fahariana vaovao. Vakentsika ny Korintiana faharoa toko 5:17. Ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao izany. Dia ny tena ijerentsika voalohany le hoe ao amin'ny Kristy. Izy mantsany tsy miresaka le olona hoe ohatra hoe zaho ohatra dia miresaka anahy manokana, hoe ny zavatra nataoko omaly, ny zavatra nataoko androany. Tsy miresaka an'izany izy fa miresaka le toerana misy anahy hoe satria izaho nino an' Jesosy, satria izaho nandray an' Jesosy, dia ao amin'ny Kristy zany aho rehefa amin'iny fotoana iny. Dia iny zany zavatra resan'ny ten'Andriamanitra hoe rehefa ao amin'ny Kristy amin'izay zaho ozy izy, na hoe ianao zany mazava ho azy, rehefa mino an' Jesosy le olona dia lasa olona vaovao izy. Izy tsy miteny hoe miezaka miova izy mba ho lasa hitan'olona ety ivelany hoe olona vaovao, fa ozy izy hoe tonga dia lasa olom-baovao izy. Dia iny le fanjerentsika teo any amin'ny Romana toko 10:7. Tena zany ten'Andriamanitra hoe satria raha manaiky an' Jesosy ho tomponao amin'ny vavanao ianao ary mino fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamaty dia ho vonjeny ianao. Dia iny mantsy zany no olona resana eto hoe tsy hoe le olona manokana, tsy hoe za manokana amin'ny zavatra ataoko isan'andro, tsy le zavatra nataoko nijerena, fa hoe le toerana misy anahy amin'ny fanahy dia hoe satria za nino an' Jesosy dia lasa ao amin'ny Kristy zany aho. Dia iny amin'izay ny ten'Andriamanitra hoe rehefa ao amin'ny Kristy amin'izay le olona ozy izy dia olom-baovao izy, tsy hoe miezaka ho lasa vaovao izy, tsy hoe miezaka manova toetra izy fa mbola le olona taloha iny ihany, fa lasa olona vaovao mihitsy izy. Iny le antsoin'ny baiboly hoe fahaterahana vaovao, dia lasa teraka vaovao izy dia lasa olona vaovao. Ny anisan'ny ahitantsika an'izany mihitsy mantsy, misy teny anankiroa amin'ny filazam-potoana lasa, ozy izy hoe efa lasa ny zavatra taloha, dia avy eo ozy izy hoe efa tonga vaovao izany, na hoe zavatra efa vita mantsy zany. Tsy hoe miezaka manova toetra izy, marina hoe misy toetra ratsy tavela ty amin'ny vatantsika, ty amin'ny nofontsika, ty amin'ny saintsika, dia marina mihitsy hoe mbola hita taratra ty amintsika le vokatra le fahotana. Ohatra olona mifoka sigara izy ohatra dia mbola hita ty amin'ny vatany, mbola ohatra maintimainty molotrany. Ohatra olona mpisotro toaka be izy ohatra dia mbola hita ty amin'ny vatany hoe ohatra le tarehiny olona mpisotro toaka ireny. Fa ozy izy hoe any amin'ny fanahy mantsy zany hoe rehefa ao amin'ny Kristy le olona dia tsy hoe zany intsony mamaritra anazy, tsy hoe le zavatra ty ivelany, tsy hoe le zavatra ao amin'ny sainy intsony. Ohatra olona mpanompo sampy izy ohatra dia mety hoe mbola misy toetra ohatrany hoe matahotra be foana ao aminazy ao, tavela ao an-tsainy ao. Fa ozy izy hoe rehefa ao amin'ny Kristy le olona ozy izy dia tsy zany intsony mamaritra hoe iza izy, fa hoe Jesosy le ao anatiny, dia izy le ao anatin'i Jesosy dia lasa vaovao, tonga dia efa vaovao izy, dia efa lasa ozy izy ny zavatra taloha. Na hoe efa maty le zavatra taloha, efa maty le natiora taloha, le olona taloha iny, dia efa tonga vaovao izany. Dia za mantsy zany zavatra hitantsika manaraka hoe rehefa niteny Jesosy hoe vita teo amin'ny hazo fijaliana, dia miresaka n'iny fanavaozana efa vita iny izy hoe efa lasa le zavatra taloha, rehefa mandray anahy le olona dia tonga dia vita hatramin'ny farany famonjena anazy, dia efa lasa le natiora taloha, efa lasa daholo le zavatra taloha ireny. Dia eo amin'ny fanahy ao amin'ny Kristy eo izy efa olona vaovao. Dia iny natiora vaovao iny mantsy ny ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Izy marina mety mbola mahita ny tenanao ianao na dia efa nandray an' Jesosy ary hoe mbola misy zavatra tavela ty amin'ny vatanao, ohatra le vokatra le fahotana taloha. Ao amin'ny sainao mety mbola misy zavatra tsy vita fanavaozana tsara, fa rehefa nandray an' Jesosy ianao dia Andriamanitra rehefa mijery anao. Dia satria Jesosy ozy izy ny Hebreo teo miseho anatrehan'Andriamanitra ao antsika, dia Jesosy nitany le fahariana vaovao iny, nitany le zavaboary vaovao iny, nitany hoe efa lasa daholo ny zavatra taloha amin'ny ohatra hoe amin'ny ravo ohatra rehefa mijery an'Andriamanitra, dia efa vaovao daholo ny zavatra rehetra, dia efa olona vaovao be mihitsy izy ny fahitan'Andriamanitra anahy ohatra ao amin'ny fanahy. Dia zay ndika zany hoe vita zany voalohany, hoe vita tanteraka amin'ny fanavaozana anao amin'ny Jesosy, vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia rehefa nandray an' Jesosy ianao dia tonga dia olona vaovao tanteraka, tsisy an'le olona le taloha intsony, efa lasa iny, efa maty iny, dia efa tonga vaovao daholo ny zavadrehetra. Dia ao amin'ny Kristy mantsy zany mazava ho azy fa tsy aty ivelany, fa izy miseho aty ivelany ihany zany rehefa mianatra mamantatra le natioranao, teny natioranao amin'ny Jesosy ianao dia mamoaka le zavatra avy ao anaty, avy ao amin'ny fanahinao mivoaka aty ivelany. Dia mbola tohizantsika ihany le Korintiana faharoa toko 5 teo 2:20 zao. Zany rehetra zany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy. Dia raha tadidinao le Isaia toko 3:20 teo dia nisy an'izany teo hoe nisy resaka hoe le diakapoka le nampihavanana antsika no nampiharina tamin'i Jesosy. Dia iny mantsy niresahan'ny Paoly aty amin'ny Korintiana faharoa iny le zavatra niresahan'ny Isaia teo ihany. Dia izy hoe sady nanome anay ny fahampona fampihavanana dia izao. Andriamanitra amin'ny Kristy mampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy manisa fahadisoana, ary napetrany aminay ny teny fampihavanana. Dia zavatra hita voalohany mantsy hoe Andriamanitra ozy izy nampihavana,
tsy hoe mampiavana, tsy hoe hampiavana amin'ny fotoana ho avy na fotoana ankehitriny fa izy hoe nampiavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy. Dia naverina any amin'ilay Isaia teo tsika dia hitantsika marina mihitsy zany ohatry izy hoe ny fampijaliana nazahoantsika fampihavanana namelezana azy. Dia Andriamanitra nampiavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy man zany hoe le vidy le fahotantsika le tsy fankataovantsika an'Andriamanitra iny nampiarina tamin'i Jesosy dia nampijaliana amin'izay Jesosy teo amin'ny fijaliana. Fa ndika zany manaraka hoe rehefa niteny Jesosy teo amin'ny fijaliana hoe vita amin'izay iny, dia vita zany le fampihavanana dia lasa vita fampihavanana amin'Andriamanitra tsika. Dia ndika zany vita fampihavanana zany mantsy hoe vita tsy misy elanelana ntsony, tsisy le fahotana taloha le mampisaraka iny. Anisany tena Andriamanitra malaza mihitsy mantsy matetika rehefa hoe makany am-piangonana anao dia mahaino an'izany hoe le fahotana nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra. Fa izy hoe vita le fampihavanana satria napetraka tamin'i Jesosy le fahotana iny dia nampijaliana amin'izay Jesosy vidy le fampihavanana antsika. Dia hoy izy Jesosy hoe vita le fampihavanana iny dia lasa tsisy elanelana ntsony indray tsika sy Andriamanitra fa lasa tafatambatra ohatra le tamin'ny voalohany ihany. Dia tsisy an'izany ntsony hoe Andriamanitra tafotoana ohatra n'Andriamanitra tezitra na hoe lasa tsy mety hantavan'Andriamanitra tsika na zavatra ohatran'izany. Fa vita an' Jesosy le izy dia tonga dia vita le fampihavanana dia tsisy ninina ntsony, tsisy olana ntsony, tsisy fisarahana ntsony, tsisy elanelana ntsony. Fa vita tanteraka le fampihavanana antsika sy Andriamanitra nataon'i Jesosy. Dia zavatra tenen'ny Andriamanitra manaraka mantsy hoe rehefa nampihavana antsika tao amin'i Jesosy ozy izy Andriamanitra dia tsy manisa fahadisoana. Dia zany mantsy zany Andriamanitra le fahitantsika tany amin'ny Hebreo ty fa hoe zava-dehibe mihitsy zany hoe raha tena Andriamanitra any ankafa dia averin'ny baiboly any amin'ny toerana hafa. Dia fantatrao zany hoe marina le fomba fahazahoanao le tena Andriamanitra satria miverina ihany le izy misy tena Andriamanitra hafa manamafy hoe marina le fahazahoanao le anankiray. Dia dika zany mantsy zany zavatra azo antoka zao hoe tsy manisa fahadisoana ntsony Andriamanitra rehefa nampihavana antsika tao amin'i Jesosy. Dia dika zany tsy hoe le fahadisoana, tsy hoe le heloka tsirairay intsony nisana dia hamantarany hoe voavonjy le olona sady tsy voavonjy ohatra. Dia tsy hoe le heloka tsirairay intsony koa nisana dia hamantarana hoe afaka mifandray amin'Andriamanitra le olona sady tsy afaka. Fa Jesosy sisa. Dia izay mandray an' Jesosy dia mahazo le zavatra nataon'i Jesosy manontolo. Dia hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra manontolo izy dia voavela ny elony dia tsy isain'Andriamanitra tsony mihitsy ny fahadisoana dia kely. Na hoe izay olona tsy nandray an' Jesosy dia tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra dia na dia tsara toetra be ary dia tsy afaka mifandray amin'Andriamanitra foana. Dia zany mantsy ny antony mahatonga zany hoe ohatra hoe mitory an' Jesosy tsika ohatra fa tsy hoe mitory toetra tsara. Tsy hoe izay olona tsara toetra fotsiny dia rehefa tsara toetra izy dia mety foana na tsy mandray an' Jesosy ary. Tsy zany fa le vidin'ny fampihavanana antsika natao teo amin'i Jesosy dia rehefa mandray an' Jesosy le olona zay vao mahazo an'iny. Dia raha tsy mandray an' Jesosy izy dia tsy mahazo. Dia tafiditra anatin'izany mihitsy mantsy ny didy folo zany zao mahatonga antsika ohatra hoe ny ankabeazan'ny kristiana mantsy tsy mitandrina sabata ntsony. Dia satria tsy hoe lasa tsisy sabata ntsony zavatra ohatran'izany. Fa tsika ao amin'i Jesosy dia Andriamanitra nampihavana antsika tamin'ny alalan'le dekapaka tamin'i Jesosy iny. Dia lasa ao amin'i Jesosy tsika dia vita fihavanana tanteraka amin'Andriamanitra dia tsy mila mandresy lahatra an'Andriamanitra amin'ny asantsika manokana ntsony tsika hoe jereo za fa marina be, jereo za fa masimasina kely, jereo za fa manao an'izao. Fa efa vita le izy rehefa ao amin'i Jesosy tsika dia tonga dia mahazo le zato isan-jato. Ohatra hoe eritreretintsika zany ohatra hoe misy refo ohatra ny fankasitrahan'Andriamanitra olona izy mantsy tsisy an'izany fa ataontsika ohatra fotsiny zany. Ohatra hoe manomboka 0 izy dia tonga 100 ohatra na tonga 100 farany. Dia ilay zany tsisy hoe eo tenatena ntsony za matandrina didy folo telo dia mahazo 3 points, za matandrina didy folo izy rehetra dia mahazo 10 points, dia raha matandrina sakafo dia ohatra mahazo 20 points, tsisy an'izany ntsony. Fa ohatsy izy ny ten'Andriamanitra hoe na za le olona 0 tsy eo amin'i Jesosy izy dia tsy tanterany mihitsy le izy na dia kely. Na le olona ao amin'i Jesosy dia nampiarina tao amin'i Jesosy ny vidiny fahotany, fampihavanana anazy nampiarina tao amin'i Jesosy ny vidiny. Dia tonga dia manana an'izy manontolo izy tonga dia zato isan-jato tonga dia marina tanteraka izy anatrehan'Andriamanitra ohatrany hoe olona tsy ary nanota mihitsy na dia kely ary. Zany dika zany Andriamanitra nampihavana antsika tao amin'ny alalan'i Jesosy dia tsy manisa fahotana. Dia izy mantsy tsy midika zany hoe tokony hanota zany kristiana hoe satria zany za fa voavela eloka dia handeha hanota. Fa ny baiboly mampianatra zany hoe mila miany fiaina masina ny kristiana dia mbola ho jerentsika avy eo mantsy zany any amin'ny chapitre farany any. Fa any amin'ny Romanina fahaenina ilay izy manazava ny baiboly hoe inona ny antony tokony tsy anontany kristiana. Fa izy mila tsy hafangaronao fotsiny hoe ilay izy mantsy zany tsy midika hoe ratsy ny fahotana dia hoe raha manoto ianao dia tafasaraka amin'Andriamanitra. Ilay izy misy fandanjalanjana ilay izy sy aty amin'ilay diso anankiray koa hoe satria zany voavonjy dia manota foana isan'andro dia tsy maninona foana fa za fa voavonjy foana, za fa vita fihavanana amin'Andriamanitra foana.
Tsy any amin'izany koa ilay izy fa zany ratsy zany diso. Fa ilay izy koa tsy aty amin'ny ilany hoe za zany isaky manota kely de tafasaraka amin'Andriamanitra foana na zavatra ohatran'izany. Tsy zany koa ilay izy fa mahafantatra fotsiny ianao hoe za ao amin'ny Kristy. De olona vaovao de vita fihavanana amin'Andriamanitra za ao amin'ny Kristy fa tsy aty aminahy manokana. De mino zany tsika hoe satria zany zaho amin'ny Kristy de vita fihavanana amin'Andriamanitra foana zany na de manota ary. Fa izy mahafantatra zany koa tsika hoe satria zaho amin'ny Kristy de miaina mitovy an'i Jesosy aho de hoe avelako le fiainana amin'ny fanahy le zaho amin'ny Kristy ao hivoaka aty ivelany de mahatonga anahy lasa tsara toetra mitovy an'i Jesosy. Efa namaky le Korintiana faharoa de le toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo teo sao tsika. Ten'Andriamanitra miteny antsika hoe izy mitavatsy ny sarina mbanjana Jesosy de ovay fanahy mitovy endrika aminazy, mitovy endrika aminazy avy amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra. De lisy manjany tsy hoe aty amin'ny ilany aty hoe mieritreritra zany tsika hoe za zany vavavony tsy de andeha hanota foana de tsy maninona mihitsy. Na mieritreritra aty amin'ny ilany aty hoe za zany satria Andriamanitra masina de vao manota kely zany aho de very foana. Fa mahafantatra an'iny tsika le eo ampovoany iny hoe za ao amin'ny Kristy de vita tao amin'ny Kristy ny famonjena anahy.